Midirahany Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Aoka na izay navotany Jehovah, dia izay navotany tany afaka tamin'ny fahavalo, sy nangony avy tanin'ny tany maro, dia avy any tany atsinanana sy andrefana, ary tany avaratra sy ny tany ranomasina. Ry Tompo Andriamanitra eo, amin'izao sabata masina izao dia indreto izahay manolotra ny dera sy ny aza ary ny voninahitra ho anao satria mendrika ho anao izany. Misaotra anay izahay no ny tantananao anay tsirairay avy nandritra iny nemana iny, ka tody soa amin'izao sabata fitsarana izao. Tompo, manatria amin'ny fomba manokana izao fanimpom-pivavahana izao, mba ho fanimpom-pivavahana hitondra hery ho anay tsirairay avy, hitondra anay anatona anao bebe kokoa hatrany. Koa dia mihintsy manantena izay Tompo fa anatrika izao fotoana izao ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Olona faly miarabanao indray izahay avy eo amin'ny fiangonana Momposy ity amin'ity sabata masina ity. Ny fanirinay dia ny andraisantsika tsirairay avy ny fanamasinana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'izao sabata izao. Mahafaly any manolotra antsika ny mpitondra raharaha amin'izao sabata maraina izao, ny mitondra ny fanimpom-pivavahana ho an'ny fanatitra dia ny ranabavy Razana Malala Vero, ny mitondra ny hafatra ho an'ny ankizy kosa dia ranabavy Ramanantena Soa Nyaina. Ny mitondra ny vakiteny Nitsoratra Masina amintsika dia ny rahalahy Andria Miaramanana Jean Rochelle, ary ny mitondra ny hafatra ho an'ny rehetra kosa dia ny ranabavy Rafaramanantena Soa Rachel. Dia mirary sabata mahafinaritra ho anao indray izahay amin'ity maraina ity. Raha manatsoja sara moa nanolotra ny fiarabanao antsika, nanolotra ny olona teo tamin'ity maraina ity. Ho fidirantsika an'Andriamanitra amin'ity sabata ity dia andehantsika haritsangana hanao ny laharan-kira 3:30. Tena
Zao tsika dia araka maka ny soratra masina sy voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:20 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny izany. Io nefa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ary hisakafo aminy ary izy amiko. Hotaina izany teny izany asoatsika. Mbola araka ivavaka mandohalika isika. Ry Andriamanitra rain'izany an-danitro, indreto izay miondrika eto anatrihanao, mitondra ireo etaetaponay manoloana ny seza fiandriananao. Tsy miendrika ny antso ny anaranao akory izay Tompo, kanefa noho ny amin'ny ilay raha izay nalatsaka ny zanakao teo Kalvari, dia manantona anao ampinoana, ampasahiana manoloana ny seza fiandriananao izahay. Tompo, mamela ny heloka ianao. Diovy izahay ary amasino amin'ity sabata ity mba ho mendrika ny fanatrika anao manoloana ny seza fiandriananao. Ankehitriny Tompo dia mitondra mbavaka ho an'ireo rehetra izay mety manana ny tsy fahasalamana izahay amin'ity maraina ity. Mangataka ny fanasitranana feno avy aminao izahay ho andreny olona ireny. Ianao anie no anala ny rofo rehetra ka amerina amin'ny laony ny fahasalamana tanteraka. Ho an'ireo rehetra izay manana olana koa Tompo, ianao no Tompo ny vahaolana, koa dia miteza ianao hamaha ny olana ary ny vahaolana izay antenainay dia mino fa hitondra ny voninahitrao izany, anandratra ny voninahitrao. Andre ny hafatra avy aminao izahay Tompo rehefa avy eo. Mitenenanay aminay ianao Tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina. Ary aoka izahay ampilefitra ny sitraponay fa aoka kosa ny sitraponao no tanteraka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Dia izay fantatrao fa mahasoa nefa tsy takatry ny sainay, mino sy manantena izay fa hanao mihoatra noho izay rehetra nangatahanay ianao. Fa izany vavaka izany dia tononona noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Sunawake
tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampahafolontsika. Omena fotoana kely tsika zany hamoahana ny ampahafolony sy fanatitra ary arahana vavaka mangina izany. Andeha ho jerentsika izay voalaza ao amin'ny Mpanjaka faharoa toko faha-efatra andininy fahavito. Manao hoe dia avo raha vehivavy ka nilaza tamin'ny lehilahin'Andriamanitra, ary hoy kosa izy mandeha any amin'ny diony diloilo ka anefa izay trosan'ny olona aminao, ary izay sisa dia velomanao sy ny zanakao. Ny voalazan'io toko sy andininy izay voalaza amin'ny soratra masina dia fanandramana ny ainan-draha vehivavy izay nanehoan'ny Eli mpaminany fahagagana teo amin'ny fiainany. Raha nidira trosa ty raha vehivavy ty dia nitaraina tamin'ny Eli izy ny amin'ny anafahana azy amin'izany trosa zany, ary dia nanehoan'ny Eli fahagagana zany teo amin'ny fiainany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra teo fa nasainy namidiny zany diloilo zany, ary voahefa ny vola rehetra izay trosa tamin'ity raha vehivavy ty, ary ino izy nareo? Mbola nisy ambiny zany. Ny tevi-kasan'Andriamanitra izay nomena ny vehivavy dia mitondra lesona ho antsika amin'ity maraina ity, izay mampiseho fa Andriamanitra dia manome ny mihoatra raha mahatoky aminy tsika eo amin'ny fanarahana ny teniny, ary mentoro lalana manokana tsika ny amin'izany fanefana ny ampahafolona sy ny fanatitra, ary ny torolalana amin'ny anaovantsika ny asan'Andriamanitra izany. Ny sisa izay velomana ozy izy ny teny eto, io ilay torolalana izay manan-danja ho antsika amin'izao fotoana izao. Ary ny ampahefatry ny tany ampahefatry ny mponina eto amin'ny tany mandroso amin'izao andro farany izao izay tany manan-karena indrindra maneran-tany, dia tsy manaiky izany hevitra hoe rehefa mividy zavatra izy dia tsy ampy ny vola izay entiny manatanteraka izany fividianana izany, satria miteraka inona? Miteraka troso izany. Mazàna ny mpino izay manam-pikasana tsara tokoa ny anoina ny asan'Andriamanitra dia afaka manao izany koa, noho ny fokotanany lafiny ara-bola anefa dia tsy tanteraka izany, satria tsy nanao loha larana ny amin'ny Andriamanitra izy ireo. Mampalahelo fa betsaka ny kristianina amin'izao andro farany izao no mandany lany foana ny volany amin'izay zavatra tsy hohanina, amin'izay zavatra izay teraka faty antoka be eo amin'ny fiainany, ohatra ny fitsangatsanganana, ohatra ny fitafiana be loatra, ary ohatra ny kiraro. Ny tompo hoe dia manome torohevitra ho antsika mba hanana fahendrena eo amin'ny fitantanana ny ara-bola, mba hahatonga antsika tsy vesarany trosa be eo amin'ny fiainantsika. Raha mitaky ny teny fikasan'Andriamanitra isan'andro isika dia aoka hitandrina tsara ny amin'ny fitantanana amin'ny fananantsika. Mety manana olona ny olona tsirairay avy sy noho ny tsy mitahian'Andriamanitra azy, nefa noho ny tsy fahaiza mitantana ny vokatr'izay olana izay. Ary androany raha hanao ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny ampahafolony sy fanatitra isika, ilay antsoina hoe fanoloran-tena, dia andeha hifidy ny tantana ny fanan'Andriamanitra ampahendrena tokoa. Ary vavaka ary isika rainay tsara masindrisy an-danitro, misaotra anao izay tamin'ny teny maraina ity, satria nomenao anay izany toro lalana ny amin'ny fitantanana ny fanananay, dia ny anao loha larana hatrany ny anao, mba hahafahanao manome fahendrenanay eo amin'ny fitantanana ny fanananay, mba voninahitry ny aranao ka tsy afa-trosa izay tsirairay avy amin'izany. Dia misaotra Tompo satria ianao dia tianay ary manome toro lalana mandrakariva. Amin'ny naran'i Jesosy. Amen.
ho fanorantsika ny fanatitra dia ataontsika ny hira fito sy roanjato. Amen. Alohan'ny hidirantsika amin'ny afatra ho an'ny ankizy dia andeha ataontsika ny hira ora mamy. Miarina fiarabana atsika ankizy indray amin'izao sabaty izao. Ny lohatenin'ny afatra ho antsika androany ankizy dia mitondra ilay hoe ilay tavoahangy menaka. Fa alohan'izany dia ndao isika hivavaka. Hiaraka hivavaka tsika. Tompo tsara misaotra anao izay mbola menao ity sabaty ity indray. Ahafahana indray mihaino ny afatra avy any aminao. Jesosy mitenena aminay ankizy ianao ary amin'ny fifantohana ho anay ankizy ianao. Dia izany tompo tononay sy angatanay amin'ny anaranao irery ihany. Misaotra raha eo. Amen. Inona hoe ankizy ilay lohatenin'ny afatra ho antsika teo? Ie, ilay tavoahangy menaka. Tantarana ankizy lahy kely anankiroa no entiko antsika androany. Tantarany Tovo sy i Doda. Indray andro ankizy dia niraneny i Doda sy Tovo andeha hividy menaka ho any amin'ny ramose rabera. Rehefa teny an-dalana zareo dia natazana tanàna kely anankiray. Feno manga be io tanàna io. Io tanàna io dia ny Dadatora Naivo. Ny ankizy rehetrarehetra eo an-tanàna dia mitsiririitra an'io manga eo amin'ny tokotanin'ny Dadatora Naivo io. Rehefa nandeha fotoana ankizy dia hozy izy Tovo mantsy Doda hoe andao haka manga Doda anankiray fotsiny ho antsika roa lahy. Dia hozy izy Doda hoe tsy mangalatra ve amin'izany? Dia hozy izy Tovo hoe anankiray fotsiny ane. Hozy izy Doda avy hoe andao ary. Rehefa tonga teo amin'ilay manga zareo dia hozy izy indray Tovo hoe zao elahy mijanona eto ambany eto. Dia za hiakatra eny ambony eny fa tazomina tsara ity tavoahangy menaka ity. Rehefa niakatra teny Tovo ankizy dia hozy izy Doda teny ambany teny hoe Tovo aleo atao anankiroa ilay manga fa tsy afa-potsika raha ohatra ny hoe ray zaraintsika roa lahy. Dia hozy izy Tovo hoe andao ary.
Nefa ankizy avy eo no ninana le manga zareo dia naka ihany. Tsy vitany anankiroa fa naka be dia be amin'izay zareo avy eo dia ninana le manga. Tampotampoka teo ankizy dia nisy alika mivovo be mihitsy avy any. Taitra ankizy izy roalahy. Rehefa taitra zareo lasa ny hazakazaka mafy be mihitsy nahaino an'ilay alika mivovo. Dia rehefa tafiala lavitra an'ilay toerana dia mifampanontany zareo hoe tsy naninona vela? Tsy naninona? Dia namaly Doda hoe tsy maninona ary ela hozy izy Doda. Dia hozy izy tovy hoe tsy maninona ihany koa za. Taitra nefa zareo avy eo. Aiza ilay tavoahangy menaka? Hozy izy Doda hoe adino ary amin'ilay fototr'ilay manga ariry tovy ilay tavoahangy menaka. Teo koa Doda dia nanontany any tovy hoe ary ilay vola? Dia hozy izy tovy hoe oy, adino kokoa ilay vola. Hozy izy latsaka teny am-piazakazahana. Hozy izy Doda hoe inona izany ho tenentsika neny. Dia rehefa tonga tany an-trano ankizy dia nandainga i Doda sy tovy. Hozy izy zareo manontany neny hoe neny very anay ilay tavoahangy menaka sy ilay vola fa nisy alika nanenjika anay e. Dia naiky nikakeriny alika dia very tany ilay tavoahangy menaka sy ilay vola. Tsy tezitra akory neny ankizy satria dia hoe nisy alika nanenjika izy roalahy. Afaka ora vitsivitsy taty aoriana dia nisy nandondona tao an-tranony zareo. Rehefa nandondona tao ankizy dia datoranaivo dia nitondra satroka dia nitondra tavoahangy menaka izay nentin'izy roalahy. Hozy izy neny mantsy ny datoranaivo hoe mandrosoa dia neny niditra tao amin'ny toerana fandraisana vahiny datoranaivo. Ka nitresahany datoranaivo anazy hoe nahita satroka an'izy roalahy tao datoranaivo dia ilay tavoahangy menaka. Akory ny alahelo ny nenitra ankizy rehefa naheno an'izany resaka datoranaivo izany satria dia tsapany hoe nandainga ireto zanany. Tsy vitany nandainga fa mbola nangalatra ihany koa satria hozy datoranaivo hoe sendra nitazatazana teo am-baravarakely hozy izy nahita an'ilay satroka sy ilay tavoahangy menaka teo am-bodin'ilay manga. Nalahelo nenitra ankizy teo fa ho ajantsika hatreo ny tantara. Lesona hosintomitsika amin'izany dia hoe Andriamanitra ankizy dia mahita ny zavatra ataontsika foana. Na dia tsisy mahita ny zavatra ataontsika dia Andriamanitra mahita ny zavatra ataontsika foana. Teto dia tsy nisy nahay tovy sy Doda fa ahoana hita ny datoranaivo avy eo nefa ny satroka izy roalahy dia ilay tavoahangy menaka. Ny havatra ho antsika androany ankizy dia ao amin'ny Marka 2:7-2 manao hoe fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsisy eo. Ny rariko antsika ankizy androany dia mba tsy handaingandainga intsony tsika, tsy hangalangalatra intsony. Hiaraka hivavaka tsika. Tombotsara andrisany an-danitro, misaotra anao izay fa mbola menao an'iny hafatra ho anay ankizy kely indray. Jesosy ianao no angatahanay hiaro ny tananay ankizy kely mba tsy hangalangalatra intsony izay. Enganay koa izay mba tsy handaingandainga intsony hiaro molotra ihany koa ianao. Dia enganay izany hafatra izany Jesosy ho tanteraka aminay ho ankizy kely tsiraray avy. Tonoako vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandunduna wampuna
Tontolo tonga lafatra, fiainam-pahamasinana, mirindra sy milamina no nisy teto amin'izao tontolo izao misy antsika ety, fony vao nivoaka teo am-pelantanan'ny Mpahary. Ary izy tenany mihitsy ary dia nilaza isak'izay avy nanao ny asa noforoniny hoe tsara indrindra izany. Fony tsy mbola nanota ny olona dia nanana firaisana mahasambatra tamin'Andriamanitra. Nadino fisainany ary masina ny fikasany. Rehefa nanota kosa nefa izy ireo dia tsy nahita fifaliana tamin'izany fahamasinana izany, ka dia nitady izay herena hiafina ny tavan'Andriamanitra. Noho ny tsy fankatoavana dia lasa nisy ansa nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra. Toy izao ny voalaza amin'ny Isaia 7:50. Faneloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Vokatry ny fahotana dia nanjaka teto amin'ity tany ity ny fahoriana sy ny fijaliana ary ny fahamasinana. Toy izao ny voalaza ny soratra masina amin'ny Genesisy 1:7, ny 7:12 sy ny 9:20. Ary hoy koa izy tamin'ny Adama: satria efa nihaino feo ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao izany, dia ho voaozona ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no hinananao vokany amin'ny andro rehetra iainanao, ary aniry tsilo sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly. Hatramin'ny fotoana nandaozan'ireo razambetsika voalohan'ny tokantrano tany Edena, ka hatramin'ny fotoana nisehoan'ny zanak'Andriamanitra ho mpamonjy ny mpanota, dia mifantoka ny amin'ny havian'ilay mpanafaka ny fanantenan'ny olombelona. Mpanafaka izay hanafaka azy ireo amin'ny fahafatesana sy ny fanangejan'ny ota. Hatramin'ny tenenan'Andriamanitra io teny fikasana io tamin'ilay menarana ihany koa momba ny fiavian'ny mpanafaka, dia fantatry Satana fa tsy anana fahefana feno amin'ny mpanota rehetra eto amin'ity tany ity izy. Ary rehefa nanomboka nanao ny fanatim-pisoronana araka ny baikon'Andriamanitra i Adama sy ny zanany, fanatim-pisoronana izay taratry ny fiavian'ilay mpanavotra, dia tsinjon'ny Satana tamin'izay tamin'ny alalan'ireo fanatitra ireo, ny tandido ny firaisana misy eo amin'ny lanitra sy ny tany. Ary nandritra an'ireo taona maro izay nifanesy, dia nanao ny fomba rehetra izy handrava izany fifandraisana izany. Rehefa tonga ny fotoan'androny, tonga dia tantany Jesosy Kristy handoa ny vidin'ny fahotana. Tsy misy na iza afa-tsy Kristy irery ihany no afaka handoa ny onotry ny vidin'ny fahotana. Toy izao no voalaza ao amin'ny Isaia 7:50. Isaia 7:50, ny 9:20. Eny, hitany fa tsy nisy olona sady talanjona izy satria tsy nisy mpanalalana, ka dia ny sandriny ihany nanao famonjena ho azy, ary ny fahamarinany no nanohana azy. Ny fitiavany antsika mpanota ry hava-malala no nanosika an'i Jesosy handoa ny vidin'ny fahotantsika tsirairay avy. Ary ireo zavatra izay nihatra taminy dia efa voalaza ny Isaia mpaminany. Voasoratra izany ao amin'ny Isaia 7:50 manomboka eo amin'ny 9:4 ka hatramin'ny 9:9. Fa nataon'i Jehovah nihatra taminy avokoa ny helontsika rehetra. Ny fampitsaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy. Tanteraka izany rehetrarehetra izany teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana ny fampihavanana nataon'i Kristy tamin'Andriamanitra sy ny olona. Tsy misy azony nataon'ny Satana intsony afa-tsy nandratra ny ombelahy-tongotry Jesosy. Raha asa-panetretena sy fitiavana kosa, fijaliana no nanorotoron'i Kristy
Ny lohan'ilay fahavalony dia tsy izy izany fa Satana. Ry hava-malala, maty ho aisoanao Kristy. Maty ho avitra ho aisoanao izy. Ny ainy natolony hamonjy aisoanao mba hamerenana indray le fifandraisana feno fahamasinana teo amiko sy aminao teo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny antsony amintsika ao amin'ny Isaia 1:7. Isaia 1:7. Avia ary fandahatra isika ho Jehova, na dia tahaka ny jaky aza amin'ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Inona no avalinao izany antsom-pitiavana izany? Indro ankehitriny ny andro fankasitrahana. Indro ankehitriny ny andro famonjena. Anio raha iain'ny feony ianao dia aza manamafy ny fonao. Raha mieritreritra ianao fa Andriamanitra dia tsara loatra ka tsy manary ny mpanota, dia aoka ianao hanompo ny masonao hitodika ao Kalvaria. Ny fitiavana sy ny fijaliana ary ny fahafatesan'ilay zanak'Andriamanitra dia mampiseho ny baribary, ny fahalehibiazan'ny fahotana, ary tsy misy fanantenanany amin'izany raha tsy ao amin'ny Kristy irery ihany. Raha hitanao ny halehiben'ny fahotanao, raha hitanao ny toetranao ratsy, aza-kivy fa hamonjy anao no nahatongavany teto. Mankanesa ho aminy na toy inona ny habetsaky ny fahalotoanao. Manaova tahaka ny mpanao salamo manao hoe amorony fo madio Andriamanitra, ary avoaziorina marina ny fanahiko ato anatiko. Raha misy milaza fa tsy misy famonjena intsony ho anao, dia tadidio fa ho anao no nanoloran'i Kristy ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana. Aza variana manjeny ny andro lava ihany koa, fa anio tapao ny hevitrao. Atoloro ny tenanao an'Andriamanitra. Vonona izy ny hamela sy hanafaka anao amin'ireo fahazaran-dratsinao. Ny fandikan-dalàna mantsy no mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra ka mahatonga izao tontolo izao ho safotra ny fahafatesana sy ny fijaliana mampiorikoditra. Variana amin'ireny rehetrarehetra ireny isika dia lasa tafasaraka amin'Andriamanitra. Hadinontsika fa misy ilay Andriamanitra tiantsika izay vonona ny ainy ny fitarainantsika, mahita ny fahoriantsika. Hoy izy Jesosy raha teto an-tany manao hoe mankanesa ety amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Ny fahoriana mianjady, irerehaka momba n'izao fiainana izao, dia fomba entin'ny Satana ampanalavirana antsika amin'Andriamanitra. Variana mitanondrika isika amin'ireo fahoriana sy fijaliana, hany ka tsy mahita ilay tanam-pitiavana izay mitsotra hitantana sy hanafaka antsika. Tabataba sy orooro no rentsika setseroa, ka tsy rentsika intsony ny antsom-pitiavana izay miantso antsika handray ny antsom-pamonjeny. Herisetra sy ady izay no hitantsika etseroa, hany ka tsy hitantsika ny masom-pitiavany izay mijery sy mangoraka antsika, maniry ny hamonjy antsika amin'izany rehetrarehetra izany. Indraindray koa isika dia variana amin'ireo rendrarendra maro isan-karazany eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary vokatr'izay dia adinontsika fa misy lova tsara sy maharitra mandrakizay izay omeny tompo antsika ao an-danitra ao. Manoloana an'izany rehetrarehetra izany dia mampitandrina antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany 5. Petera voalohany 5 ny 9. Mahonoana tena miambena
Fa ny devoly fahavalinareo mandehandeha tahaka ny liona, mierona mitady izay harapany. Mandehandeha tahaka ny liona, ny devoly mitady izay harapany. Manoro hevitra antsika nefa Andriamanitra mba hahony tena amin'ny zavatra rehetra, ary tsy izay ihany fa nivavaka. Amin'izao vaninandro iainantsika izao no tokony ampitomboantsika mihoatra ny tamin'ny lasa ny fivavahana, satria nivavaka no anisan'ny fomba iray ifandraisantsika amin'ny lanitra. Fantatry Satana mantsy fa kely sisa ny androny, ho avy Kristy hanafaka antsika amin'izao fahoriana izay mianjady amintsika izao. Miezaka mafy izy manao ny fomba rehetra hampanalavirana antsika amin'Andriamanitra. Nivavaka dia anisan'ny fomba iray izay tsy ahafahan'ny Satana mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Nivavaka anisan'ny fomba ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Raha mivavaka mangataka hery aminy isika, mangataka mifanampiana aminy, dia mandositra Satana. Ankoatran'izay dia ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia nampy antsika amin'ny fanoherana ny asan'ilay ratsy. Hoy izy ny tenin' Jesosy hoe dinihonareo ny soratra masina, fa ataonareo fa ao aminy no nananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Hoy Jesosy hoe mandinika ny soratra masina isika indraindray, nefa tsy mampiatra izany. Fa ny irian'Andriamanitra dia izao hoe ny ampiara antsika izay voalaza ao amin'ny teniny. Atidio ny fonao hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Irianao ve ny toetra ao amin'Andriamanitra? Atidio ankatoy izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ny fonao. Raha raisinao amin'ny finoana ny teny, dia hanana fandresena ianao. Hanana hery ianao hiatrehana ny ratsy. Hanana hery ianao hankatoavana an'Andriamanitra. Satria izay rehetra mandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Ary izay rehetra nateraka Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay hoenti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Ny finoana ilay zanak'Andriamanitra. Tiantsika Andriamanitra, nanolotra ny zanany izy hamonjy antsika, hametram-pihavanana aminy sy amintsika. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Eto am-pamaranana dia hoy ny Tompo amintsika amin'ny Apokalipsy 7:20, vaky teny izay efa novakiantsika tery aloha. Apokalipsy 7:20, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Mandondona ao am-ponao Jesosy. Te hiara-honina aminao izy. Te hiara-isakafo aminao izy. Te hametram-pihavanana aminao izy amin'ity maraina ity. Meteza hanokatra ny fonao mba hidiran'ilay tomponao. Aza ela manapa-kevitra fa anio raiso Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao dia ho voavonjy ianao. Ho tahinana izany teny izany mba hitondra famonjena ho aiso anao ary hananantsika fifandraisana vaovao indray amin'ilay tompo tiantsika. Dia Andriamanitra izay efa nahafohy ny zanany hanavotra antsika amin'izao zioga izay hanaovan'ny Satana antsika izao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Amen.
fanehoanilanao no tiako lavitranao ny fomiseto kanehoanilanao no tiako ritompoko panjakako iainy fanaiko enilavitranao ny fomiseto kanehoanilanao no tiako indro omeko anao ny foko reritompo manompo anao ny foko io tamaro izay tsy foko mombotoeo ambony vokovoko mianaranao no antsoko nifeonao no enoko izao tontolo izao afoko tompo ny eo anilanao no tiako indro omeko anao ny foko reritompo manompo anao ny foko io tamaro izay tsy foko mombotoeo ambony vokovoko mianaranao no antsoko nifeonao no enoko izao tontolo izao afoko tompo ny eo anilanao no tiako raiso ny tsodrano avy amin'ny tompo hitay anareo anie Jehova ka hiaranao ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao ny fiadanana amin'ny anaran'i Jesosy amen